Ekipaty Fransa zany no mikarakara an'ilay atelier. Ekipaty Fransa dia fikambanana iray zany miady amin'ny fanararaotana mamoafaty misy takariny amin'ny ankizy. Ny anton'ilay atelier zany sy ny tanjona amin'ilay izy dia hoe mifanairana ny sain'ny besinimaro anisan'izany ny tompon'andraikitra eo amin'ny fanjakana mahakasika ny trangana fanararaotana mamoafaty misy takariny amin'ny ankizy eto Madagasikara. Ekipaty Fransa dia nanao fanadihadiana anankiray tamin'ny taon-dasa mahakasika ny tafiditra ao anatin'ilay atao hoe agenda pour l'action izay mifandraika amin'ilay congrès lehibe anankiray natao tany Rio tamin'ny taona 2024 mahakasika ny fisorohana sy ny famorovana ny fanararaotana mamoafaty misy takariny amin'ny ankizy. Ny zavatra tsapa tao anatin'ny fanadihadiana io zany dia hoe mianaka na mivokatra ny fanararaotana mamoafaty misy takariny amin'ny ankizy ary miseho amin'ny endrika isan-karazany anisan'izany ny indrindrindrindra ny fizahantany mamoafaty mampandray anjara ny ankizy zany hoe ny fanararaotana ankizy zany ao anatin'ny fizahantany. Ny atao hoe fizahantany nefa dia marena fa tsy hoe ny fizahantany vahiny ihany fa rehefa misy ny fivezivezena zany dia efa azo lazaina fa mizahantany ny olona. Anisan'izany zany ny mpizahantany malagasy tsy hoe tsy afaka ny hoe tonga dia tondrona fotsiny zany hoe ny vazaha ihany ny manarana ankizy na manararaotra ankizy fa indrindrindra ny malagasy ihany koa zany dia tena be dia be ny mpanararaotra ankizy. Eo ihany koa ny fivarotan-tenan'ny ankizy ary indrindrindrindra zany ilay fivarotan-tenan'ny ankizy ao anatin'ny fahasahiranana zany hoe raha ataontsika amin'ny teny frantsay dia hoe prostitution de survie. Ireny zany ny tena betsaka ihany koa luita eto Madagasikara na tsy eto amin'ny tontolo andrenivohitra ihany fa ny tontolo andrenivohitra sy ny tontolo ambanivohitra, ny tontolo eto anivon-tany sy ny any amin'ny sisiny ranomasina ihany koa zany na ny côte be iaran'izany ankizy malagasy. Ny sarotra manome izy ny antony dia tsotra ihany satria ny fivarotan-tenan'ny ankizy na ny fanararaotana mamoafaty misy takariny amin'ny ankizy zany dia eloko ary miafina ny ankamaroany. Dikan'izay zany raha iteny isa eto dia isa tsy mahalaza velively ny zava-misy dia aleo mihitsy tsy tenenina ny isa satria manjary mivilana zany ilay zava-misy raha ohatra ka isa. Ny antony dia hoe rehefa manao fanadihadiana mahakasika an'ireny izay ka manantona ankizy dia amin'ny ankapobeny misy ny ankamaroan'ny ankizy dia tsy mety manantona miresaka. Ireo ankizy sahy ihany zany no samy miresaka dikan'izay tsy mahalaza velively ny zava-misy ny isa raha ohatra ka isa ny resahana. Fa ny zavatra azo tenenina dia hoe ny salan'isan'ny ankizy fa miditra ao anatin'ny fivarotan-tena dia eo amin'ny 13 taona. Izay zany no azo isa ny chiffre azoko ny fahorana hoentinay Ekipaty Fransa zany amin'ny asanay amin'ny andavanandro dia zava lehibe. Eo ilay hoe manao asa fisorohana zany hoe mandeha midina anivon'ireny any amin'ny fiarahamonina eny amin'ny sekoly izay manentana. Eo ihany koa ny fanentanana amin'ny ankapobeny izay fa eo ihany koa nefa ny asa ataonay mivantana amin'ireny ankizy ireny. Manana fandaharana asa anankiray izay mahakasika an'ilay hoe fanamafisana ny fahafahan'ny ankizy miaro tena manoloana ny herisetra ara-pananahana. Izany hoe ny olombelona rehetra manana fahafahana miaro tena avokoa amina zavatra isan-karazany fa izay zany manamafy an'izay fahafahan'ny ankizy miaro tena izay milaza izay hoe inona ny tokony ataony raha ohatra ka misy olona mandrebireby azy satria amin'ny ankapobeny zany tafalatsaka ao anatin'ny fanararaotana mamoafaty ny ankizy satria be dia be ny antony ny tositosika isan-karazany famporisihana ny fanadalana fanangolena ataon'ny olona dia ireny zany no ampianarina azy hoe azonao lavina satria zoan'ny ankizy ny mandaha na inona zany zavatra anevena azy. Dia eo ihany koa nefa ny asa mivantana miaraka amin'ireo ankizy iarana dia zany manao fandraisana tanana mivantana amin'ireo ankizy iarana. Zany fandraisana tanana mivantana zany dia amin'ny lafiny rehetra mihitsy satria be dia be ny olana izy ireny ohatra ara-pahasalamana dia mandray tanana mivantana izay. Ara-tsaina raha ataontsika amin'ny teny frantsay hoe ireo fikorontanana trouble psychologique na fikorontanana ara-tsaina aterak'ilay fanararaotana mamoafaty dia raisinay am-pahana koa zany.
eo ihany koa ny eo amin'ny lafiny arakazy ny marena fa ny fivarotantena dia nisokady voasokajy toy ny asa mamoetra tsy azo mety izy atao dikan'izay zany a mba hahafahany miala ao dia mena fahafahany izy zany hanao asa mendrika dia zay koa zany hanohananay ny ankizy ary ny favany dia ny ankizy ireny zany tsy miaina irery fa miaina ao nivona fianakaviana miaina ao nivona fiarahamonina dia manao fanohanana ara-tsosialy koa zany